Toy ny makasika ny tontolo politika sy ny manodidina azy fa miantona kosa ny fanamboarana ny hopitaly manara-penitra ao Manakara noho ny tsy fisian'ny vola avy amin'ny fitondrana Tetezamita etsy andaniny anefa dia efa ao amin'ny serana tsambony Tomasina ihany koa ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny fanamboarana ity hopitaly manara-penitra ity saingy tsy misy ny vola amoahana izany raha ny loharano vaovao. Misedra olana ny orinasa manamboatra ny hopitaly manara-penitra ny Manakara araka ny tati-baovao avy amin'ny tompon'andraikitra ny an-toerana. Tsy mbola nivoaka mantsy ny vola fanamboarana na ny attachement avy amin'ny Fiadidiana ny Tetezamita ka mihitsika tsy mitohy ny asa fanamboarana efa mambolana maro zao. Tonga nitsidika ny asa fanamboarana ny hopitaly manara-penitra tany an-toerana ary ny filohan'ny filan-kevitra ambony Tetezamita ny général Dolera Solso sy ireo parlemanta avy amin'ny CST sy ny kongresin'ny Tetezamita ary ny lehiben'ny faritra Vatovavitinofitany dia ny colonel mandeha tsara Georges niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra samihafa ny Manakara. Manao antsoavan'ny filohan'ny Tetezamita izy ireo mba anafaingana ny famoahana ny vola an-tanterahana ny asa no mareny tompon'andraikitra avy amin'ny orinasa mpanamboatra izay ihany koa fa ny fitaovana rehetra amin'ny tanany asa dia efa tonga saingy mihitsika mambolana maro ihany koa ao amin'ny sarana sambony Toamasina noho ny tsy fisian'ny vola amoahana izany. Ny fitopolo isan-jaton'ny asa ny efa vita ary raha ny voafaritry ny fifarahana ny asa dia tokony efa honotokanana ny hopitaly manara-penitra Manakara raha toka nizotra tamin'ny loany ny fandoavana teo any amin'ny Fiadidiana ny Tetezamita ny vola ampiasaina.